Zany hoe ianao zany tsy afaka miteny tsotra zao hoe tialikako ity berger allemand na hoe tialikako ity rottweiler raha tsy voarakitra tsara ao anatin'ny livre des origines izy zany. Ny antony tena hoe anaovana an'izy ity zany dia mba hisian'ny fampirobona sy fanatsarana ny chien de race zany eto Madagasikara. Ny livre des origines malgasy dia ohatran'ny hoe firaketana zany, ohatran'ny hoe boky firaketana ireo alika rehetrarehetra izay nandalo fitsarana. Izay zany ny antony fisian'ilay juge expert international tonga eto isan-taona dia rehefa mandalo fitsarana ilay izy dia mahazo confirmation zany izy hoe mamaly an'ireo fepetra rehetra mba azahoana miteny anazy hoe chien de race izy dia soratana raiketina ao anatin'ilay boky izy. Ilay boky aloha voalohany indrindra dia mba ilazana fa tena chien de race tokoa ilay izy. Zany hoe ianao zany tsy afaka miteny tsotra zao hoe tialikako ity berger allemand na hoe tialikako ity rottweiler raha tsy voarakitra tsara ao anatin'ny livre des origines izy zany. Ohatra ka manana alika ilay olona ka mieritreritra izy hoe chien de race ilay alikany dia identifiena amina puce izy zany dia hoentina izy tsaraina amin'izao hetsika ohatran'izao izay hetsika ataonay isan-taona. Amin'izao tsika miteny zao efa maherin'ny 700 eo ny alika izay efa voarakitra ao zany fa amin'ny androany fotsiny zao ohatrany dia efa misy 700 ny alika mandalo fitsarana.